manatra ny araba dokla sy toboko vavy amin'ity takarivany sabotsy mahafinaritra ity manasanao anaraka hatramin'ny farany fampalalamba avao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny tontolo politika ny sehatra sosialy sabotsy ny andro tsy adino mitondra an'izany antsika izay no isan'ny hoentina amintsika niditra ny tarby mivantana tetsy amin'ny magrobe oririka ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana etsakilany nefa tsy azo eritreretina hoy ny pomba azy ny fiverenana miasa indray amin'ny filoha ankehitriny ndao raha antsika ny akon'izay Uavtsuela Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny fanambarana nataony androany nandritra ny fijirana telefona teny Magrobe oririka araka ny tatra nataony mpiaradia aminy Zaflasy Stanislas tsy nilaza ny andro ahatongavany kosa nefa izy fa ny azo antoka hoe hatrany ny tatra nataony Andriamatoa Zaflasy Stanislas dia tsy hitsenainy izy fa dia hivantana iny faravohitra ny sehatra raisam-pirenena no ifanampy amin'ny fodiny eto Tanindrazana dia nandritra ny herinandro iny izy be dia be izy ny olona ny fanerasera tamiko ary misy koa izy namany raha miasa akaiky izay nampanaoviny mission any ivelany any zany ankoatran'ny Afrika Atsimo sy ny manodidina rehetrarehetra dia misy namana tonga hatrany Bruxelles tonga hatrany Europe rehetrarehetra iny zany fandinika mikasika ny fidiny eto Tanindrazana dia tao Afrika Atsimo koa moa zany be koa zany ny fampiresahany na filohampirenena io na ny namana rehetra mpiara-mombona antoka ohatran'izany koa ny bekintana zareo Amerikanina koa dia efa nifampiresaka taminy ka teny omeko anareo izy tsotra sy mazava mody ary tsy ho ela tsony fa tsy sangisangy tsony ty izy fa tsy ho ela tsony dia efa natravatsika fa ny zavatra teneniko anareo izy eny faravotra atsika mifankahita dikan'izany mazava le izy fa ho avy izy ary nilazainy teo ary hoe niazakazaka daholo zany firenena rehetrarehetra tsy haiko ny antony izy fa ninona indray zany anatitra anazy aty Madagasikara zay ozy ny zava-misy izy ka tena teny omeko anareo izy ho avy ary tsy ho ela tsony fa nasotavantsika dikan'izay tsy ho tsenaina zany izy fa efa tonga eny faravohitra izy vao mampilaza amizay ary ampiantso anareo mpanao gazety momba ny fifandraisana eo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina dia nilaza Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy mihembotra amin'ny fanapa-kevitra efa niraisiny ary tsy miara-miasa intsony amin'ny filoham-pirenena Perinasa ny tenany namalakolaka ihany koa ny fanambarana ministra ny fambolena Roland Ravatomanga Omaly Andriamatoa Marc Ravalomanana araka ny tatra nataony Andriamatoa Zaflasy Stanislas tsy ala i Roland Ravatomanga fa hoe miankina amin'ny filoham-pirenena filoham-pirenena manalaza dia ny valiny ankolaka le izy valiny ankolaka le izy hoe raha amiko izy ohatra anahy tsy nitoerina mamaiky tsy ny zavatra kely tombotsy madinidinika ozy no tenenako zavatra tsy tokony fanaraka amin'izay zavatra ny fampiresahana ka io moa izy eritreritra ny tsirairay iny fa zay ny fantatry ny olona mamoaka resaka ohatrandreny fa ny antsika kosa ny fantatsika dia tsy manohana ny fitondrana itsonitsika Mariana fa nisan'ny tonga teny Magrobe oririka androany Ramatoa Lalao Ravalomanana